pilazany ty secret be ty amizay a historique raha ty efa nomana velako sao pamitaitaina andray azy awa sao alohan'ny anambarako ty zavatra ngeza be no eto avy any an-danitra ty dia mangatakira anankiray aho avy amin'ny lafiny teknika ao ry Jesoa mpanjaka malaza raha ohatra aho zay agnambara aminao aho fa Jesosy tsy mba mandainga Jesosy tsy mba metsara velatsy famonjena tonga ambony tany ty nama fanao ny biakany taoka tsy mino maloto ny fonao hoy Paoly hoe ho amin'ny madio saina dia madio avokoa ny zavatra rehetra ho amin'ny maloto saina dia maloto avokoa ny zavatra rehetra satria efa voaloto ny sainy feltre raha mbola tsika moa le hira dia teo tsara le hira alokamba ho ataotsika mira vava zay Jesosy mpanjaka malasa mitsanga vetivety tsika ny andininy voalohany any vetivety isa roa telo Jesosy mpanjaka malaza Tutuku mpanjakana Maelisi tsara itinda Raisi nuaruna Letika kalazana Luni elini Faroliti Tali silari tatua Isua mandasari Rituku panjaka maerio Ofofo namanao tananao amin'ny dia makarianao dia makary faronao any ofofo tananao ofofo tananao Matumpuni erire Sini 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 tuala Sita chini sana niyeina Aleluia! Ianareo zay tonga amin'ity lapa-masina ty androany dia hahelo zavatra mahagaga. Zao no izy hitako efa ninakomana eo pasteur ngamba efa ninakomana sady ny pasteur so handray fa hay dikany raha ty androany. Raha tsy pasteur anao raha tena nianatra koa loko nandala ny Baiboly io hainao dikany raha tena ty androany. Mahagaga dia ty mbola tsy navaoko aminareo ty secret anankiray ty hatranjo tamin'ny raha tsika hatrizay tamin'ny tsanganako tamin'ny maty tamin'ny 2010 nilatsako to ambony tany ho tsy nambarako raha ty alohan'ny avy agnambara azy alohan'ny agnambara azy dia nisy olona nakatabavaka tamin'i Jesosy Kristy nandoaby izy nifadianina ozy izy raha fa niteny anay mo tsy nambarako le raha fa hoe izy zavatra ambarako aho amin'ny 30 juin ery amin'ny cercle-messe en février ao kapisaty izy zavatra ambarako dia ino secret lanitra ao fahafahagagana io ary tena io fa tena mampino amizay fa finoana farana tapony io ho an'izay hinan'i Jesosy inona zany ozy tsy haiko motsamarako aminao tao fampianara tao zay tao fongona tao rehefa noty olo anakiraha io dia nivafaky izy nandoaika ny fadiana amarahoay tompo raha molazay lehilahy io zao dia niseho tamin'ny Jesosy vita ny fifadiakanina niseho tamin'ny Jesosy aza taitra anao fa izao izy dia nolazaina Tsipria tamin'ny zavatra io hay azy iskazetrako gaga sady terika otrany ranomasoko tomagna tamin'izany fotoana zany ka ho aseho keto ary olona manomena Andriamanitra famezy-pasoava nagnambarany tompony raha io saty zany voajanao keto izy vehivavy izy io ramatoa tsy haiko na ramatoa manatany ravavy ako
kosa dia mahalala loatra hoe firy taona ty olona ty fa mpino koa aho mahagaga anaka ho avy eo izy ho aseho teo izy fa miantso azy rehefa atreo vita ny fagnamarako an-draha ty zay atsanga koa izy hoe io olo tahaka ny Petera raha nandesiny Jesosy mpianatry roa mifolahy nakany anefitra dia ho Jesosy hoe andotsika ho ary fagnamara raha aminareo aho tonga tany za laha eo nametrapahatile Jesosy anao moa milaza hoia io moa zaho aminareo dia tsy nisy mahalala izy raika mifolahy fa raika any nahafantatra izy ny anarany any lazany Petera ihany nahafantatra hoe ianao ilay Kristy zanak'Andriamanitra velona nefa mpaminany aby niaraka taminy tsisy mahalala azy ka io olona anankiray io koa so izy ny mpaminany lehibe indrindra non ijonona nge ny mpaminany lehibe indrindra toy izay ny Petera tsaky zany nefa tsy nahalala fa rehefa nomen'Andriamanitra azy koa anjara anankiray voazarazara samby hafa ny fanomeza Paska mba nomeny azy koa zay ao tsy alonanao am'izany izy tsy lafa am'izany mimotsonao mifanianiny avao fa nomen'Andriamanitra azy koa zay nahalala ay koa anao na azy tamin'ny alalany zany azy mazava zay ao alonana marako azy dia hoe ao hoe oza lahy misy raha bevata ty zao ty raha ty tao an-danitra tao nisy raha noforomin'Andriamanitra tamin'ny fahagasy fahagola fahatany tany an-danitra dia io zavatra io noravainy Lucifera dia tsy niazo Lucifera dia io le nahavahoaky Lucifera latsaka ty ambonin'ny tany io zao io raha io zavatra io iny tagnatiny vehivavy tagna amin'ny tafilama iny le nitazony tao iny na ianara iny hoe tsara io voninahitiny Jehova iny raha iny satry voninahitiny ary agnarany zavatra iny ary vatany zavatra iny ary tenany zavatra iny taitra na teny paster raiky hoe ny anarany ozy no laza tenany dia zao rehefa napetaky ny Jesosy teo nalany Jesosy iny zavatra iny napetaky tamin'ny vatako dia nanao ohatran'izao izy tamiko naondriko ny lohany doia tamin'ny Jesosy Jesosy nahoana ianao no manao an'ity amiko tsy mety amiko fa zaho ny olombelona baba palota maloko anao ny Andriamanitrako tokony ekofako naona koa anao no manao an'ity amiko anao ndray va nanomboky ny lohanao amiko non tsy zao tsy anao ny ekofa fa ny agnaran'ny raiko io napetaka aminao io zay raha nava Lucifera nahavahoaky Lucifera ambonin'ny tany azy malagasy le raha tena vahoakoa fomba manoteny azy io ny nahavahoaky Lucifera azy asika malagasy kay volan'ny Jesosy raha io le nitolohan'ny Satana tany an-danitra io nahavahoaky azy satria raha io vehivavy nametrahana azy fa lasa boky n'Apocalypse io nametrahana azy hoe efa mety jasa taky efa ho teraka izy dia sika ny nahazo azy dia io zany laha niazo Satana dia mitovy tsy valaka amin'ny vono mitovy amin'ny Jehova i Satana raha niazo ny zavatra io satria pouvoir farana tampony io ao an-danitra ao ka hatraty ambonin'ny tany pouvoir farana tampony io zany pouvoir ny Jehova zay tsy itovizany Satana aminy zay tsy takatriny ary tsy vitany devoly tsy vitany Satana tsy vitany Lucifera no mamorona an'io zavatra io dia nomena ka io raha io mitondra anara hoe tsara azo malagasy safe zany tsika miteny zao efa mangorohoro Lucifera fa lasa tsika malagasy le voninahitry Jehova ray zay mahatonga ny manao hoe hoy Jehova hoe niay ozy ny voninahitriko mafimafy niay ny voninahitriko niay ny voninahitriko fa ny zanany any tompoko nomeny azy io le nahitako an'ny Jehova tagnatin'ny fitaratra io tompoko
nazahoako ny raha io azotsika izay gn'aminy hanaovana ty fety lehibe toy nazo raha bevatabe boka andany tsika mangorakorako fona miteninao tady tomany afa za tomany haraky ny feoko aleo tazomokon-dranomasiko loavy ny fotoana andatsakon-dranomasiko ato faly loatra fa lay olona tsy mendrika ny nahazo azy ny farakely indrindra ny nahazo azy ny farany no ho lasa voalohany na de hamadika fiteny pastor amadika any hoe ity zany le niadseza tamin'i Jesosy de vorokana agnaty za milaza aminao tompoko raha nediako seza io tsy miazoko fa tsy nediako fa nomena maimai-pona teo izy tamiko hoe ao ozy anao angina fa zaho no hiady ho anao azotsika maimai-pona ny vola lehibe ao andany tao tompoko povoara farana tapiny io tompoko za milaza aminareo povoara farana tapiny ao andany tao kataty atany io ny farana tapiny ao raha tongany ianao antan'io fa Eli no premier ministre lanitra Eli fa Eli rehefa nahitaho nomena an'io zavatra io tonga de nitoraka sary dobla tsara noentina amizay aho nanao sonia ny boky tao ampelatana Mosesy tany anefitra nagnataka teo John nagnataka teo Petera sy ny namany sataraiko aby zany nisoniavako ny boky volamena eo tamy sikilo volamena nisoniavana tamy rano Kristy tsy azo valatsony ary tsy azo kosehina tsony gaga ora misy olombelona miteniteny foana aty ambony tany hoe oravan'Andriamanitra ianao fofonan'i Jehova itsoka anao de lefina anao eo le mpaminany samy zaho any Jehova zany no lefina aminao de miteniteny fahatany miteniteny foana lay Jehova Andriamanitra anay nahary tany sy ny lanitra tompoko lahy sy tompoko vavy midina aminakahy ty izy ty tahaka Mosesy fa ho anao zay mahay mandray manomboka androany ianao de fa miaina fanjakan'Andriamanitra sahady ianao ho anao zay tsy mahay mandray asanao tompoko asanao de manaraka ao fa tsy ranoany ma hifaly fa nahazo raha ngeza be manaraka ao de zao zava mahagaga ity fatongavana nofo ety ambony tany mahagaga ty fa Andriamanitra le avako malala de mahay manety tena Andriamanitra le avako malala de mahay manandra tena tsy anao no manandratry azy fa izy ihany no mahay manandra ny tenany ka raha mampanandratiny anao asandrato ihany izy fa zay no mendriky azy ekofana izy zay no mendriky azy fa tsy zaho le kofanao fa zaho mbola mitafinofo tsy mety am'ireny fa nohon'olo mahatsapa de mekoka azy za miala tsy mety amiko reny kanefa atao akory moa fa efa olo mahalala no mekoka tsy afaka anao akory azy fa Andriamanitra mahay manandratra ny tegnany ka hoy aho hoe alohan'ny teny ho retoy zao toroteny zao ho fana mafisa zavatra goavana be indrindra ho anao mba tsy alanao amin'io tsaratsara intsony mba tsy alanao fivavahana intsony hapatoky anao hapafatoky anao efa vitako sonia sahady any anao io fa vita sonia anao fa azonao ny fanjakany lanitra ka noho izany dia anio ary dia ho ampitsanamiko vetivety ary io olona naneon'Andriamanitra ny zavatra io hoe izao ane ozy io raha azo tsaratsara io le vonatin'i Jehova nomeny Jehova anazy izay io anara io fa vakio ny Baiboly fa ny anarany no milaza an'izy tenany marina mandeha hoe
Averne mandeha nianarano lasany'izy tenany nianarano lasany'izy tenany ka zavatra lehibe nomeny tompo ady ka isy zavatra goavana ho avy eto amin'ny Madagasikara eto amin'ny tany Sri Lanka fa efa nidina ary efa tonga ary ho avy ny fanjakan'Andriamanitra izay ondesiny io atao hoe apôstôly tsaratsara ty zay nafatarana azy apôstôly tsaratsara fa ndraiky naomenakainanaro hoe Mesia io ka dia noho izany dia miangavy tanandroa ary anio ramatoa anankiray io fa mitsanga izy mba hitezaka fifikena izy mahafaly ny olo mino fa mety mahafaly anao nahitan'izany olona nisehoan'Andriamanitra nagnambarany sekin'andro hoe ny zavatra nahavoaroaky Losifera avy tany an-danitra no azo malagasy tsaratsara nahazo azy ka ny olona zay miara-mivavaka ao latsany fany masika nagnambarany an'izany tsy mba mahatsara antsika ve mba mahita nitavan'olo zany tiraka mafitsika andray azy manangamaveta ramatoa Faniry omekono fiteniny Miala tsiny indrindra, miala fondro raha toa tamijoro eto aminareo. Miezaka ihany moa za miady hevitra hoe mba tsy hijoro eto fa tena tsy nanaiky mihitsy izy dia tena miala tsiny indrindra. Agnatin'izany zavatra rehetrarehetra niteneny izany moa dia tena sadaikatra sy taitrany ihany atao anatin'ilay izy. Misy tantara fofony kely tamin'ny mbola mianatra dia nampianatra mpampianatra anay tamin'izay. Ny tena natsapako an'ilay zavatra io tamin'izay voafelaka tena tamin'io fotoana io satria nadina lesona daholo izay rehetrarehetra fa tsy nahay. Dia rehefa manomboka an'io lesona io izy dia voafelaka tamin'izay. Dia teo zany tonga dia natsapa-tena hoe hiaino amin'ity lesona ty ho aza. Inona voafelaka azafady? Tonga tsy haiko rao voatea maina Tainaina. dia afony mpataitra zay eo nahataitra ny fony ikaroany any raha io haino tsara be. Dia rehefa nandeha moa lesona dia lesona tamin'izay hoe Andriamanitra sy ny devoly. Dia tena nitenen'ilay mpampianatra tamin'izay hoe misy zavatra mahagaga ozy izy namboarin'Andriamanitra. Zavatra sarobidy tena nahasarika anazy faramafy mihitsy raha izy tany an-danitra tany. Dia io zavatra io tsisy nahazo manakaiky an'io mihitsy fa izy rery ihany manakaiky an'io. Dia tamin'izay fotoana izay ny anjely moa ny devoly moa ny anjely tena fanatampo-indrindra ozy izy. Dia izy nefa faran'izay tena tsara fa azo mifakapana ihany isaky andeha hangalatra an'io zavatra io. Dia nipoizany ihany ny lesona tena nahagaga anahy tamin'izay fotoana izay dia misy zavatra niteneny hoe nareo ozy izy nareo ankizy aza mangalatra. Izay ny antony mampatonga anareo hoe izay mangalatra dia migadra. Satria ny devoly vao nangalatra an'io vao saika hangalatra an'io zavatra io dia tonga dia voaroaka tany an-danitra. Dia teo moa zany tena nandray lesona rehefa mangalatra zany dia migadra zany. Izay fotsiny zany satria hoe mbola zaza mbola tena tsy tonga forsena fotsiny na nianatra katesisy tamin'izay. Nandeha ny fotoana nandeha ny volany ny lehibe moa zany dia nanaraka aminy. Dia misedra moa zany amin'ny fiainana tsy maintsy misy foana. Dia tena namay misy fotoana tena kivy mpamisedra nandalo tamin'ny fiainako izay. Za moa efa tsy nitaraina taminazy soa fa dia nataoko fotsiny ozy hoe efa misy fanomezana nomeny mesianao tamin'ny batisa azy koa alao mba ampiasaiko. Zay fotsiny natao. Dia nanomboka mifady hanina tamin'izay. Mifady hanina. Dia rehefa mifady hanina sady mononmonona mafinitra tamin'izay hoe mamay volo fiainako lalalovinao lava ohatran'io foana tena zakako mihitsy ho ahy. Dia rehefa nandoaly dia mivavaka tena mivavaka sady mivady hanina. Dia tamin'io fotoana io zany namay be tena namay fa tsy tafiarina fa nandoalika teo. Dia sady niteny zany hoe tsaratsara fa manina angahoana sinao an'izany devoly zany fiainana olombelona fa manina tsy efa ndravanao fony anao nilazaka vao izy vao tamboalohany misy fa dia efa fantatrao dia efa ndravanao azy zany fa io foana manimba fiainana olombelona. Dia hitako misy zavatra mazava be eo aloha eo fa za tsy tafiarina. Dia ino ozy izy mampatonga anao miteny izany zaho tena tsy haiko mihitsy ozy mahatonga anao manao ohatr'izao. Ina ho zavatra tsy efa ataoko efa mivavaka fa manao ina ho za dia ina ihany zany tena antony lehibe iainana eto ambony ity tany ity.
dia misy feo mamaly foana nga ozy tsy tsaronao nga ozy izy le zavatra nampianarinanao iny zavatra nampianarina ana le fony anao mbola kely anao voafelaka ozy dia navery indray nefa nefa tsy tadiko tsony voafelaka ay marinanao za le voafelaka na mampianatra iny dia avy eo mbola niteny ihany ina ozy lesinareo tamin'iny dia miandriamanitra sy midevolo a sady tadiko tsara hoa iny ay dia ina ozy izy le zavatra sarobidy nitenen'le mpampianatra eny ny zavatra sarobidy andrina maro ny zavatra sarobidy iny e nga ozy izy tsy tadidinao ny zavatra nitenen'ny mesy mpanjakanao tamin'ny izinanao andreny fanambarana fo misy tany an-danitra reny ny netin'le vehivavy tena tafipetraka iny zany hoa le zavatra sarobidy nampianariny mpampianatra anay eny ozy izy dia tena miteny anao ozy izy fa tena azonareo malagasy ozy izy ny tena famonjeny tena nasapiaro an'andrindra tany an-danitra fa nareo ozy izy a matoa nareo ozy izy moa natao batisa tamin'ny anarana dia fa samy manana tsiraray avy daholo nareo fa teneno ozy izy namanao rehetrarehetra tsisy lehibe tsisy kely tsika mesiny lehibe atsika dia tsy atany ka hatrany an-danitra ka mitovy daholo tsika rehetrarehetra fa anjaratsika no mitazona an'io anjaratsika no miaro io zavatra io raha toa ve tsy voarava tany an-danitra le izy dia horavadiny ty atany indray raha toa ka azo ny devolo io dia fainao zany mampiany anjaranao fa tsisy aravan'io mihitsy raha tokony izy fa mifonotsika no tena hoe manana fonona tanteraka dia anjaratsika no mitazona ny zavatra azotsika Messi, manareo loatra kely miaratsiny maro reo avanay mbola tsy tonga eto amin'ity toeran'ity fa mangataka mifamindraponao izahay amin'izany zavatra rehetrarehetra izany ary mangataka ihany koa izahay amina malagasy rehetrarehetra azo mafona masaraka anay ianao fantatray fa tsy takatry ny sainay zavatra rehetrarehetra hitondranao anay tena mamay marina hoe tena mamay miaraka aminao mamora miaraka amin'Andriamanitra nefa ny azonao foa masaraka anay ianao azalanao aminay fanahinao masina Halini mafy be tsika raha afaka malala teraka mafy tsika kay petera tokoa misy vehivavy ranga petera vavy marina mafy zaho ka izany nahatonga azy nanambarandragnahary azy tamin'ny raha io ny voatemainy izy tamin'ny fotoana mbola kely tamin'ny fotoana ny anarany katesizy tsy nafatapony raha hoe misy zava-dehibe ozy mahasarym-piaran'Andriamanitra ao an-danitra ao tsy azo andalovana kaiky tsy azo tinoritana tsy azo nizaravaina fa io no saiky ho niravan'ny sfera io na voarogany sfera ty ambony tany ka raha fa niavitany tsaratsara nomena azy maimai-poana tompo aleluia amena andro any itsika zany a tena hifaly itsika hoavy itsika fa andro any hifaly atsika hideratsika amin'i Jesosy zay nanomeny zavatra lehibe io dia misaotra anao ranabavy ho aminao ny fanjakany lanitra ary nareo aby reo hoavy nareo aby ny fanjakany lanitra fatara zavatra fifikely koa zao nataony Jehovah nakahy raha avako malala atao an-danitra ao fa ity raha ty koa dia raha mahagaga aminareo olombela zay mbola mitafinofo hatramin'izay le raha tsika tsy mbola niteny taminareo aho hoe nohony aho ho lasa président de la république no anarahanao ahy sanatria tsy zay niteneniko taminao mazava zay a tsy niteny zany taminao aho fa nohony am Jesosy nohony am famonjena nohony am lasany fanahy masina zay nanarahanareo diay saty zany ve aza mitavana zao aza magnampifo am'zany ofona am-pirenena zany anao aza magnampifo am'zany anao hoe ho lasan'zany aho dia zay iarahanao amiko raha izay miarahanao amiko dia fatiatika anao hoy ny toko hoe raha filanjafatra no agnarahanao ny Kristy dia nareo no ahatra indrindra mazava zay betsaka mako menimeny mampahatra miaraka amin'ny tsaratsara mampijaly miaraka amin'ny tsaratsara tsy mety mihitsy miaraka amin'ny tsaratsara tsy mety eka ka
Manakory ke nalika tamin'i Jesosy nisy miliardera fa izy rare ny miliardera fa Petera ary John ny debabe tsy maintsy mafiady zay nagnaraka amin'ny Jesosy ka tadiditsara nahazo ny mesaky sy mety Debedebepo natsipy ao anatiny afo ary Daniel natsipy ao anatiny lavakin'olo ary John tapahin-doha ary Petera nofatsina ary i Paoly nitoroham-bato loza biaby nanjoazy raha nagnaradian'i Jesosy reo fa misy fiadana zao kanefa izany ialany namako ahy asa miaraka amin'iny mampahatry miaraka amin'iny asa makany fa raha teo ahatry dia mandana makany fa raha te hanana andao ny pastera mampanambola ariky io ao misy pastera mampanambola ato pastera manao miracle ato andao hoany any aby mirodorodo mandihana manomboka androany dia mangataky aminao aho aminao sahiran'izao miaraka amiko zao ianao mijaly zao ianao be menimenina zao ianao be kritike eo da mela ahy manomboka androany zay asa manaraka ahy intsony asa mino miteniko intsony fa zaho tsy hivavako hoe hampanakarenanao hamiliarderanao fa hanomeanao fahasoavana mandrakizay rehefa tonga aminao ny fahasoavana rehefa tonga aminao ny fahendrena manaraka ho azy ny zavatra rehetra rehefa nahavita ny tempolin'i Jehova i Mosesy dia nangataka hoy Jehova hoe angatao zay angatahinao ry Solomon angatao zay angatahinao ry Solomon fa omeko inona nangatao Solomon harena inona nangatahiny hoe inona nangatahiny fa tsy harena Jehova no miteny eo tsy ampitandahana tokodapitandao hoe tombo atao miliardera dia milamina ny fiainana tsy aho nangatahiny hoe omeo fahendrena ozy aizy fotoana ndraiky vaovako reto ka raha fa niazo ny fahendrena izy ny lasa miliardera manao akory ny fanatitra zay nomeny vahoaka ny Israely nomeny vahoaka rehetra nomena Solomon nisy mpanjaka vavy nanatitra fanatitra ho ny Solomon na volamena 5 kalesa moramoranao zany misy fanatrinao maraka an'izao hanao rakitsy itsika alohan'io hanao raka ohatrino mba ataonao 500 mba takalinao koa 500 takalina zany fa ny fanatitra omenao Jehova Andriamanitra anao fahafantarany ka fa tamin'ny andro fahizay avy mpanjaka vavy Seba andeha hanatitra fanatitra Solomon amatona ny volamena atera ny mpanjaka Solomon misy antony io misy kody io satria ny fahendrena ny azony dia nagnaraka ho azy ny zavatra le halleluia fa tsy zany harena zany mahafatifaty ao omeo an'izao aho mampahatra miaraka amin'ny tsara raha vo ny namana henoko miteny ahy an'izany ka manaraka ahy dia teneniko hoe asa manaraka ahy fanjary tsy mba lalanao ary namako koa zay miteny zany amiko dada zao koa nena nataony ianina fa mampahatra miaraka aminao hagnasisany zay minakahaty anao dia nao atao hoe ianao tena ahatra indrindra ao satria betatobola fahatany anao ka azaka ny resany sofotsony zany zay tady harena mandehana manaraka pastera mpanao fagagana mirakla ao maro nefa kosa zaho milaza aminao aiza mba nahitanao pastera eto Madagasikara ka nahavita fagagana mihoatra ny vitany Jesosy namitsango ny maty 7 zany aiza nahitanao zany eto Madagasikara natany ivelany azy hoy Jesosy hoe ho famantarana zay mino ahy dia niasa natao koa no atao any avita lehibe lavitra mizao azy izy nihoatra efatra natsangan'i Jesosy tamin'ny maty mahavita folo izy mahavita zaty la manangana fa najanony ao ny azy mba hisehoany le ho avy ao aoriany mba hisehoany teny hoe ino famantarana zay mino ahy niasa natao koa no ataony ary lalako no lalana 7 zay 7 efa ofeny izy zao dia tsara misy mpianatriko raiky boka ato mipetaka ao
ambato lapy dia narary dia nandesy tamin'ny dokotera zay tavalany raha va voaninina dia tonga tamin'ny tany ambato lapy dia maty tozy ny dokotera hoe oeto mody oeto miverina fa tsy sevitra tsony io da nanaova taratasy le faty dia noety nivoaka amin'ny hôpitaly noety nanody tonga ny trano miatso ahy ny vadiny koa dada tsaratsara matapika angeny vadiko hoe nanino miady amin'ny zanako lahy hoy ny famaly valy tamin'ny zanako lahy dia nagnabokabokanao le zanako lahy natao tsinitsina tsaratsara dia teky raha mato io miaro any tsaratsara dia tapaka raha dia maty tapy mety amin'ny hôpitaly dia zay ny vity dozy ny dokotera raha mbola hangalany enina farany ianao raha nga dia tsy haiko fa raha fa tsy hangalany intsony anao oeto mody fa maty io hoy ny dokotera raiky hoe oeto mody dada fa aza mandany dia pasy mitsony osy ny raiky hoe no ny vadinao matapya oeto ihany zay tena tolana azy tsy sevitra tsony dia mierika tatany arivo kopoko andrina ho faty avy any ambato lapy mbola oentina Antananarivo dia tonga atao amin'ny hôpitaly be felan-tanana tonga ao ataony dokotera ny zavatra dia dokotera efa eo tagna mandeha efa tsy hitsevitra tsony ny dikan'izany nafetapotsiny eo miantso anakah zaho aty Antananarivo fonjeo dada mba ivavao reny fanahy fa matany nrasa ho avy eo zaho itona fa volombelona tamin'izay zay ngamba eto aby mivavolombelona tamin'izay basaka tanareo général tamin'ny tany ty raika ry raika pasteur Fort Dauphin ty avy Antananarivo ito raika ito koa raika ito raika ireo zahay tany zare le vatan'olona efa mangana tsy sevitra tsony tozy ny namako kaiky lefa mako tena etsona dada tsaratsara ivavaka ihany tsika hoa angataka amin'ny raiko asa mba ho azotsika ihany ny vatany ozy ny dokotera efa lera tsy famangina tsony mivoaka ma fa raha fa maty dia oza tamin'ny dokotera nasy vetivety agnalan'inona amin'ny mamanay na ko napetako mitanako amin'ny anaranao tobo tsaratsara hitsangany ianao tsika miteny zao miasa taon'ny vadiny osaiko tonga ty ny vadiny fa tsy nisy mpiamby ny malady fa ny mamany teo fitopolo taona ozy ny vadiny efa mihina vary sosoa keny anakatsangana ny maty fa mbola rano somalemy no hoaniny am'izao fagagana samy izany le fagagana hanaraka miasa n'Andriamanitra anzy anao nahita misy fera mahay manangana ny maty amin'ny baiboly nisa dia antakelaky nino andimy fahafiry misy fe amin'ny baibolitsika fa miteny aty dia hoe ny diavoly koa neka mahay fagagana mare fagasambiafe ny manangana ny maty foana tsy hainy mavandy ry raha misy fera ka avy hanangana ny maty tsia tsy zay ny fasoratra fa hoe ny devory tsy avy raha tsy hamono sy harina zay no aty zany aby oety ny pastoka reny mikotra anakah ny pastoka agnamadimady ka pastoka na sina amin'io haka devory koa ne andao ifaninana avia ifanao defi hanetetsika azy zay natao misesy amin'ny faraona zay hoy farao hoe raha tena ian'ny Jehova marina ianao do ifanao defi alefa tozy misesy avia raha ataovy nanao teo ka akory gnaniany resy tsy nany farao nanao croisade lehibe tena hitosy any fahavarotro mois de novembre dozy ny pasteur teo maro be tsy velana midrety ara-paminany sandoka maty iny milazantegna no merci iny ifadiana ianina dimy pasteur dimy niaraky ny vony fadiana apaka 5 jours mba tsy taterako ny programmako fa mpaminany sandoka hony ao aminy ny mihezako fotsiny raha ny hainao nagnaraky misoratra toinanao tsy namono zay nareo raha ny hainao tsara code secret ao an-danja le nahavoaloaky ny Lucifera iny tsy hainao fa azoko rahay tsy fadiakaninao asakanaka atao fa noa
itosy ny vavolombelo zany betany be masoandro tosy ozy betany hoe ampanaovy defina eo ozy hanitiavanao pasteur maro fanta zay lazaina fa mpaminany sandoka na ianareo ozy na itsaratsara fa ho atao omeko autorisation tsaratsara idira tsaratsara mikanja ty omeko autorisation azo autorisation taotsika va alefa ny fotoana tonga ny fotoana rotsaka ny orana orambe tsy mifankahitana teto iskalefa namonjanary magnano refatsika agnaratosy atagna fa orambe ozy le hoe ao zay tsy vagno ny fotoana ona zay koa zay rava zay inona zava mahagaga tao amy terrain-bolo tao ihany tsy misy orana de goutray aza tsy misy lena ny vahoaka tao tsy lena ny sonon tsy lena ny bafina sy ny appli tsisy lena tam'zany mbola faly TVM tam'zany mifaly amy TVM amy TVM rafaly mikarakara zany organisation zany tsisy tao io raha raiky hoe raha io ora latsaky nareo no milatsaky ato agnatin'ny terrain-bolo ty tapahany tanako sy vosiko ampokao jesosiko za milasa aminao tsara tsisy tonga atao raha raiky niagnahagna fotsiny tonagaga anao le mitsapatsapy ataonao isaka itsaratsara zao everinao fa le mbagno boka betavanga io zany le mbagno boka betavanga zany fa maty zany tahany zany fa maty fa tahany koa ty fa jesosy jesosy tomanofo ty za milaza aminao hoy hoe mba manasinao kiraikiraika mitana kiraikiraiky de mba ofafaotanany namanao da teneny hoe azo tsika ny famonjena hoe jesosy tonga nofo eto amitsika tompo makany anao mitsangana kiraikiraiky